ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. mirahaba antsika rehetra ry avako malala tratra ity zoma fa 17 ny volana aogositra ity. Zoma fa 17 ny volana aogositra dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny lioka toko 112 ry avako, ny lioka toko 112 no mofinainantsika amin'ity zoma ity. Lioka toko 112 andiny fa 7 ka hatramin'ny 110. Lioka toko 112 andiny fa 7 ka hatramin'ny 110. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Loza nareo fa manao ny rarivatom-pasan'ny mpaminany ianareo nefa ny razanareo ihany no namono azy. Dia vavolombelona ianareo ka manaiky ny asan'ny razanareo. Fa izy no namono azy ary ianareo kosa manao ny rarivatom-pasany. Koa izany nanambaran'ny fahendren'Andriamanitra hoe haniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany enjehiny, mba hadinina amin'ity taranaka ity ny raha ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina teo anelan'elan'ny altara sy ny tempoly. Eny lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin'ity taranaka ity izany. Ray Amasina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lioka no tantara ry avako ity ataontsika hoe isiny ny fitsaran'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely noho ny fiatsaram-belatsihany. Izy manao hoe manao rarivatom-pasan'ny mpaminany nareo nefa ianareo ihany no namono azy. Zany hoe asehonareo fa hoe miaino ny tenin'Andriamanitra nareo, ny aino ny afatra ny mpaminany nareo, tia mpaminany nareo, kanefa ka ianareo ihany no namono azy. Ny torotenin'ny lioka eto moa dia saika atao hoe any lioka ihany, misy ombonany amin'ny maty io fa misy anazy ihany. Raha ny resaka tamina mpino anankiray dia izy manao hoe rehefa mankeny tia pastera ozy dia ohatry matahotra izany satria ohatry ny manao antso Jesosy hoe loza nareo. Ohatran'ny Jesosy miantso loza ve izany ho an'ny olona sa ilay teny hoe loza nareo tsy dia arabaky teny loatra, ilay hoe loza nareo tsy izay loatra. Fa toy ny milaza hoe tsy miantso loza loatra fa teny efa hoe fahavoazana ho anareo izay efa nanao an'io. Izany hoe ny safidy hanintsika ny mpaminany, amono, ny apôstôly sy ny tahaka izany. Izany dia ho anao mpino izay miorina tsara amin'ny finoana tsy dia zavatra tokony ho mampiroro anao loatra ny famakiana itony teny tony. Ny antony nanomezana itony filazantsara itony dia afaka malala tsy hampiroro anao mpino akory. Fa ho fandiny tena, ho fandinihinao ny finoanao manoloana ny zava-mitranga, ho fandinihinao ny fiainam-piarahamonina. Inona moa no tokony hampatahotra sy hampiroro anao? Mpino, nga hainao namono apôstôly, nga hainao namono mpaminany, sanatria tsy hoe manamarina ny tenanao, nga hainao nanenjika hampitoro ny filazantsara ka nanao azy tahaka ny Zakaria izay hitantsika ao amin'ny boky ny tantara faharoa toko 7 tamin'ny mofinaina tamin'ny alarobia teo. Fangamo ianao isan'ny ataontsika hoe isan'ireo izay namona, nanimba, nandany filazantsara tsy zany ianao zany dia hafatra ho an'ny firenena io. Hafatra ho fa petretananao koa nefa fa tsy afatra nadiovanao tena manao hoe tsy za zany. Za kosa aloha dia tsy mba nanisy ratsy pastera na tsy mba nanenjika mpiandro na tsy nanaratsy diakona na nanao ino za. Tsy zay loatra koa mbola tsy hoe manameloka anao io na anadiovanao tena no antony. Fa ho fa petretra lafin-javatra telo ry havako malala. Voalohany indrindra dia izao ry havako. Andriamanitra ao anatin'io andininy io na inona toe-panahy sy toe-pon'ny olombelona dia Andriamanitra maniraka mpanompo mpitoro ny filazantsara hamerina ny olona
ho ao amin'ny mandrakariva ary reny mpitoro filazantsara reny na itsika fiangonana de tena irahina ary mampatsiaro le hoe zanak'ondry eo afovoany ny ambody na inona haromotany zao tontolo zao na inona efa fialany zao tontolo zao amin'Andriamanitra de tsy foin'Andriamanitra zao tontolo zao fa mbola nyrahiny mpanompo ihany itorony filazantsara ary reny mpanompo irahin'Andriamanitra ireny de tena mitondra ny mafy amin'ny fotoana sasany de zao ry havako malala ny zavatra tiany lioka ao an-tsainao de zao Andriamanitra fitiavana ka maniraka mpanompo na de ao anatin'ny vanim-potoana na de amin'ny toerana zay heverina ho tsinon'ny olon'Andriamanitra mihitsy aza maha-olombelona de maniraka mpanompo Andriamanitra, maniraka anao Andriamanitra, maniraka ny fiangonan'Andriamanitra. Ny hitanao amin'ny lioka ry havako malala tsy le hoe lozanareo fa le hoe za maniraka mpaminany Andriamanitra miala nenina mandrakariva itsika ge mivavaka manao hoe ho tonga neny fanjakanao fa izao raha sitrapo raha ny tena izy tokony satritsika ho tonga zao de Jesoa de mifarana de afaka ny corona de ao amin'Andriamanitra tolontsika menakary ao fiainana fa maninona mbola tsy tonga Andriamanitra tsy mbola tonga ny farana hatramin'izao nahoana raha sitrapontsika nge tonga de vita aiza misy zany eo tonga de vita ny ady tonga de samy eo amin'ny tompo dolo tsika menakary tonga de vita ny fahoriny zay ngena ndrasantsika eto fa nahoana mbola tsy tonga Jesoa satria fitiavana izy satria mbola misy olona mbola tsy afa-pony tompo mbola tsy tonga lay fahafaham-pony tompo mbola misy olona tokony andreny filazantsara mbola misy olona tiany tompo hovonjena mbola miala nenina ny tompo tsaratsika tsara lay fanoharana momba n'lay filazantsara lay voaloboka tsy namo lay avy tsy namo miala nenina foana ny tompo mbola miala nenina ny tompo mialao aloha hiala nenina zay mbola tsy ahatongavany fa raha tonga rariva ny tompo mahatongo zao ny tompo azonao antoka ve fa ho ao ianao azonao antoka ve fa ny reninao ny rainao ny zanakao ny dadatoanao azonao antoka ve fa tafaraka anao amin'ny fiainana mandrakizay noho izay mahatonga ny tompo mbola tsy tonga kanefa io fotoana tsy fahatongavany tompo io koa fotoana fangiry firin'ny mpanompon'Andriamanitra mitorony filazantsara fangiry firin'ny fiangonana mitorony filazantsara tokony hatsiaro n'izany anao ry havako raha matsiaro mangiry firy ianao amin'izao fotoana izao noho ny amin'ny filazantsara de ao amin'ny tompo ianao zay mangiry firy endry mbola tokony hitorony filazantsara tokony mbola hiezaka hitaiza olona tokony hiezaka mbola anazava amin'ny olona ny fahatsarany Kristy sy ny sisa rehetra tondra fangiry fireny ianao zay ny voalohany ry havako tsika manao hoe ilay nditsotra masina de mampianatra anao mampahery anao fa Andriamanitra mbola miara-nenina mandrakariva fa ny faharoa tokony ho hitanao ry havako malala raha mamaky an'io andininy ihany ianao de zao ry havako malala na inona ratsy ataon'ny olona de zao mivaly ny ratsy ataon'ny olona mivaly raha tsy mivaly ny ratsy de no ratsy daon'ny olona rehetra teto amboniny tany ry havako raha tsy mivaly io raha latsaka io de izy de nanao ratsy daon'ny olona fa ny baiboly de manazava eto fa izao mivaly daholo ny ratsy atao rehetra misy valiny ratsy atao teniny manomboka any amin'ny rany abelaka tany amin'ny Zakaria ho valian'Andriamanitra zany tsisy ratsy tsy mivaly zany tenin'Andriamanitra zany ry havako zay ratsy natao mivaly satria efa zay ny lojika nanaovan'Andriamanitra azy rehefa ratsy natao de miteraka ratsy favoazana rehefa tsara natao de miteraka tsara fifaliana saingy zao iza le lozanareo mivaly ny ratsy ho an'ireo zay tsy mibebaka zany hoe tena menjera amin'izay rehetra nanao ratsy ny valikeloka ho an'ireo zay tsy mibebaka zay le hoe lozanareo reo satria nareo tsy mibebaka satria nareo tsy mino fa Jesoa de zanak'Andriamanitra satria nareo tsy mino fa ho anareo ny natokafako de hivaly aminareo ny ratsy nataonareo fa isika kosa ry afako malala tsy mandray ny valiny nataontsika tsy mivaly amintsika ny ratsy satria efa noentin'i Jesoa zany
zay mahafilazany tsara azy ry afako malala zany hoe be deaibe koa nge notana ataonao okazava be deaibe notana ataonao tsy afaka tsara velatsiona atren'andriamanitra ianao fantatro tsara zany fa be deaibe koa nratsy nataonao fa izao tsy mivaly aminao zany satria nahoana satria efa nentin'i Jesosy ianao tsy ao anatin'ireo loza reo hoe lozanareo satria ireo tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy fa ianao kosa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia efa noentin'i Jesosy ny ozona rehetra dia voavelany ilokao zany hoe raha tsy nandray an'i Jesosy ianao dia minjery aminao reo rehetra ireo ianao koa nge mpanana ratsy mpanompon'Andriamanitra ianao koa nge na tsy namono any Zakaria na tsy namono anabela na tsy nakahala olana na tsy nakahala fiangonana na ratsy fiangonana mety nanao mazany koa nge ianao fa noho ny amin'i Jesosy noho ny famelan-keloka nataon'i Jesosy noho ny fibebahany efa nataonao dia voavelany ilokao dia tsy miatra aminao reo avako malala noho ny amin'ny Kristy ihany mahatonga anao afaka mivaly keloka satria ianao manana mpanavitra hoy ny tenin'ny Jaona apôstôly manao hoe zay rehetra nanota dia efa nanana mpisolo vavy izy Jesosy zay rehetra nandray an'i Jesosy tompo dia efa olom-baovao izy no zany tsy mianjera aminy ireo loza isan-karazany ireo manana ary fonina ry afako malala ndika zany ry afako dia tsy mitsimitsimy ianao za manao aka za efa tsansa efa fa izao ry afako malala manitsy anao zany izangy efa olona voavela eloke dia tsy mamerina an'izany tsony any areti-panahy ny manenjika fiangonana zany areti-panahy zany manaratsy ny namanao mpiara-mivavaka aminao areti-panahy zany manaratsy mpitoro ny filazany tsara sy ny rafim-piangonana areti-panahy zany ianao efa ao amin'ny tompo avelao amin'ny tompo ny zavatra rehetra ny fiainanao banjina atao zay asambatra azy fa ny farany avako malala zay entina mampahery ianao tsy mivaly tsy miatraiky aminao intsony ny fitsakan'Andriamanitra ny amin'ny Kristy io tsika teo satria efa nidiovin-drano ny tomponao dia tokony handeha amin'ny fahatsaram-penana amin'izay fa ny fahateo sady farany avako malala zay hoentina mampahery ianao dia izao ny fandresen'ny tsara ny fandresen'ny tsara na eo arany ratsy eo ny fakahalany jiosy sy ny sisa rehetra dia asehony amin'ny andininy io fa tsy ny fakahalana ny tompony teny farany fa ny fitiavana ny fahatsarana ny tompony teny farany fa tsy ny faharatsy izay ny mahatonga ny maizina makahalany mazava fa tsy misy maizina maharesy mazava raha vo misy maizina ka asianao afokasika kely fotsiny mirehitra dia efa miala ny maizina mazava ny manjaka dika zany ry afako malala aza kivy raha mahita ny ratsy miseho amin'endrika mahasamaiva tamin'izao tontolo izao ianao ampahankely an'izany fa ny tompony teny farany ry afako malala dia ny fahatsarana ny fitiavana ny fifaliana noho zany aza manaiky ho fiasan'ilay ratsy satria efa navelan'Andriamanitra eloka ianao tamin'ny tsy nety rehetra dia izao meteza amin'izay ho fiasan'ny mazava meteza mitondra fifaliana sy fiadanam-po dia izao ny teny ho tonon'ny tompo aminao dia izao indray manao hoe sambatra ianao fampampiavana sambatra ianao mangetahita ny fahamarinana fa tsy tononony aminao ny hoe lozanareo fa ho tononony aminao kosa aminao manao hoe sambatra ianao ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra famelan-keloka ianao tsy avy hifandahatra sy hitanisan'ny fahadisoanay fa efa nafoinao ny zanakao teo amin'ny hazo fijaliana namonjy anay amin'ireo fo zay tompo ary tehirizy ho amin'ny fahamasinanao sitrany ny areti-panahy mety mahazo anay areti-panahy ny fakahalama areti-panahy ny lolopo areti-panahy ny tsy fitiavana ny filazantsara koa aza mety ho areti-panahy ny tsy fahitana afa-tsy ny fahalemen'ny hafa areti-panahy ny fanafenanay ny fahotanay sy ny tsy fantanterahanay amin'ny alalan'ny fijerenay neny ny hafa sitrano zay tompo ampaherezo ho mpanomponao mahita ny fiainana mandrakizay
sy ny famelan-keloka efa natolotra ao anay. Atao vitanay ny tanana vaoomby tao amin'ny azy fijaliana, namela eloka anay ka torinay amin'izao tontolo izao fa tsisy fiainana ivelanao Jesoa. Tompo, tendreto zahay mpanomponao, miatrika ny fiainana isan'andro, atao mpandresy, atao fiasana velona any amin'ny toeram-piasana any, atao vohitan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay, vao vela eloka izahay, madio ny fitondrantenanay. Tompo, mampaherezanay ho vavolombelonao anay zanay izay misy anay. Andriamanitra mamaly fitiany mpanomponao ianao ary mitsara marina dia ampaherezo zahay atoky anao. Amin'ny naman'Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.